Fiadanana zareo tena tsy haiko raha mety tsy azonareo an-tsaina hoe ahoana ny fihetsem-po ho an'ny malagasy aty ivelany nefa miaraka aminareo malagasy rehetra manerana ny nosy. Amin'ny malagasy dia betsaka ny zanak'Andriamanitra. Amin'ny malagasy tena betsaka koa ny tsy zanak'Andriamanitra. Amin'ny malagasy be da be ny olona ny voavonjy. Dia nefa ny planin'Andriamanitra ho an'ny malagasy dia ny firenena iray manontolo no hovonjen'Andriamanitra. Ny planin'Andriamanitra ho an'ny malagasy dia ny fianakaviana rehetra no hovonjen'Andriamanitra. Ny planin'Andriamanitra ho an'ny malagasy dia isika mianakavy, tsy misara mianakavy tsika no voavonjy. Mandre foana tsika ty tenin'Andriamanitra ho lazaiko ity ary tena fantatra tsika ary lanitsika tsenjery ty zavatra ho lazaiko ity. Fa androany mba te hilaza hoe ahoana ny fomba nasehon'Andriamanitra tamiko. Inona ny masaka ato am-poko amin'ilay zavatra amin'io andalan-tsoratra masina izay fantatra tsika mianakavy eo. Rentsika foana io isaky ny hoe hivavaka ao amin'ny firenentsika dia rentsika foana io. Androany ho vakiako ilay izy dia ilaza aminareo izay mameno ny foko androany. Mameno ny foko momba ny malagasy tsirairay avy fa mihoatra lavitra noho izany mameno ny foko momba ny fanjakan'Andriamanitra. Mameno ny foko momba izay zavatra lazainy ny fanamasina amin'izao fotoana hitenenantsika izao. Izay zavatra miala avy ao amin'ny seza fiandranan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Na iza mpanompon'Andriamanitra ka mihaino an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia mandre zavatra anankiray. Tsy zavatra be da be fa zavatra anankiray ny tenen'ny fanamasina. Dia averin'ny fanamasina dia averiny. Dia hamaky an'ilay izy ao amin'ny tantara toko faharoa, tantara faharoa toko fahafito eo amin'ny andininy telo ambin'ny folo. Fantatrareo tsara, fantatrareo ty tenin'Andriamanitra ty. Mety ampikatona ny lanitra version JM ny vakiako. Mety ampikatona ny lanitra dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy azafady fa somary feno foko dia mientanentana be amin'ny anaran'i Jesosy. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Mety ampikatona ny lanitra ka tsy hisy ranorana latsaka. Mety hibaiko ny valala handravana ny tany aho. Na mety handefa arety mandringana hamely ny vahoakako. Kanefa raha amin'izany no avy anetritena ny vahoakako izay hiantsoana ny anarako ka hivavaka sy hitady ahy ary hiala amin'ny toe-dratsy dia hihaino azy. Hihaino avy any an-danitra ka hamela ny elony ary ahasitrana ny taniny. Fantatritsika io tenin'Andriamanitra io. Na ny kely indrindra amintsika mahalala an'io. Ny mpanompon'Andriamanitra rehetra mahalala an'io. Ny mavesatra ao-poko dia lazaiko aminareo dia izao hoe ny andraikitra apetraky ny tompo amin'ny zanak'Andriamanitra. Misy zanak'Andriamanitra satria misy karazana condition izy io. Voalaza ao anatin'ilay izy hoe raha misy olona eo amin'ilay iantsoana ny anaran'i Jesosy, misy olona anazy dia misy olona tsy anazy. Tsy hoe akory hoe rehefa miresaka fivavahana rehetra aty Madagasikara mitoro ny ten'Andriamanitra dia voakasika izay daholo ny olona rehetra. Fa misy olona an'Andriamanitra dia misy olona tsy an'Andriamanitra. Fa eto dia ilaza momba ho an'ny olona izay an'Andriamanitra. Isika rehetra malagasy tsika dia manantenitsika hoe manana mpitondra mahay. Isika rehetra malagasy tsika manantenitsika hoe ny ministra izao anao an'izao zavatra izao.
mivavaka tsika mba hoendry ny filoha Andry Rajoelina ahafahany mitondra ny tany sy ny fanjakana, dia mivavaka tsika ho an'ny mpitondra fanjakana manokana ny fotsika mitady an'Andriamanitra hoe mba zay olona tena an'Andriamanitra dia hivavaka ho an'ny taniny. Fa eritreretinareo ange ny andraikitra apetraky ny tompo amintsika dia mihoatra lavitra noho ny mpitondra fanjakana. Ny soratra amin'ny teny dia tsy hoe rehefa mivavaka ny filoha dia anasitrana ny taniny Andriamanitra. Ny soratra dia hoe tsy hoe rehefa mivavaka ny minisitra dia anasitrana ny taniny Andriamanitra. Ny soratra dia hoe zay zanak'Andriamanitra. Rehefa mivavaka ny zanak'Andriamanitra, rehefa ny zanak'Andriamanitra eo amin'ilay anandratana ny anaran'Andriamanitra, zay olona hitoerany ny fanjakan'Andriamanitra, zay olona hiaina ny fanjakan'Andriamanitra rehetra, rehefa ireny olona ireny no mivavaka dia mijoro Andriamanitra. Dia eritrereto ary tompoko, eritrereto ny fahefana nananao, ny fahefana nananao dia mihoatra noho ny mpitondra fanjakana. Zany lazaiko aminao, ny fahefana anananao dia mihoatra noho ireo olona hiandrasantsika zavatra be da be ireo. Fa misy olon-kafa miandry zavatra amintsika, ny lanitra miandry zavatra amintsika, ny seza fiandrianan'Andriamanitra miandry zavatra amiko sy aminao, satria isika ny zanak'Andriamanitra. Ianao pasteur, tena ianao pasteur, ianao no andrasan'Andriamanitra. Ianao mpampianatra, ianao no andrasan'Andriamanitra. Ianao mpaminany ianao, mpideran'Andriamanitra ianao ao amin'ny groupe de louange, ianao no andrasan'Andriamanitra. Tsy mitovy ny zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ny mpitondra sy aminao, fa lehibe kokoa satria ny antony dia raha isika izy Andriamanitra, raha isika ny tenin'Andriamanitra dia manondro atsika za sy anao ny tondrony. Dia ozy izy raha mivavaka ozy izy, raha manetry tena ozy izy. Misy planin'Andriamanitra zareo, misy planin'Andriamanitra miseho amin'izao fotoana iainantsika izao. Misy planin'Andriamanitra eo amin'ny hitantsika maso ny fisehony amin'izao fotoana izao. Dia misy zavatra miseho manerana an'izao tontolo izao. Dia misy zavatra miseho aty Madagasikara. Hitanareo fa ny fiangonana rehetra amin'izao fotoana izao zay manana fahafahana azafady manao an'izany dia manao direct. Dia ahoana zany ireo olona ny fiangonana tsy afaka manao direct? Ahoana ny fiangonana ny ambanivohitra? Ahoana ny fiheveran'Andriamanitra n'ireny olona ireny? Isika rehetra no antenain'Andriamanitra hivavaka. Zao no lazaiko raha niafina tany amin'ny toerana tsy hitan'ny olona ka mivavaka amin'Andriamanitra, nangataka amin'Andriamanitra hoe ahoana Jesosy ny atao fa mihidy ny fiangonana, ahoana Jesosy ny atao fa tsy mivavaka tsony ny olona raha tsy amin'ny alalan'ny ordinateur, amin'ny alalan'ny telefona, ahoana Jesosy ny atao satria ny olona amin'izao fotoana izao mandao ny firaisana amin'ny mpino, ny olona amin'izao fotoana izao lasa miverina amin'ny fahotana, ny olona amin'izao fotoana izao tsy tafatsangana tsony ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra, fa tafasaraka amin'Andriamanitra. Dia mangataka amin'Andriamanitra hoe ahoana Jesosy ny atao, inona ny atao? Dia ozy izy ny tompo hoe aza matahotra, ozy izy fa eo amin'ny seza fiandrianana, ozy izy Andriamanitra. Dia miteny ny fanamasina, miteny amin'ny mpanompony rehetra, ary zany mino hoe betsaka ny olona nandray an'ity zavatra ho lazaiko ity any Madagasikara. Fa androany omeny ny tompo micro, omeny ny tompo fotoana ahafahako milaza an'ilay izy aminareo. Isika malagasy tsirairay avy ilaza aminareo hoe ho avy ny fotoanareo olona. Dia andreny ny feon'Andriamanitra ianao, dia ho asen'Andriamanitra mandohalika ianao, omen'Andriamanitra fotoana ianao iraisan'ny malagasy rehetra, tsy izay manana tele ihany, tsy izay manana ordinateur ihany, tsisy ifandraisany amin'izany mihitsiny, fa ompiana ireny zavatra ireny, fa hitokana andohalitsika satria izay ny andraikitra andrasany an'Andriamanitra amintsika.
andohalitsika ifanome fotoantsika hoe isaky ny amin'ny valo isaky ny amin'ny valo aty Madagasikara, isaky ny amin'ny valo aty Madagasikara, ny kristianina avy any Toliara ka hatrany Diego, ny kristianina avy any Tomasina ka hatrany Majunga, ny kristianina any Fianarantsoa, ny kristianina manerana ny Madagasikara, dia fantatry Satana fa mandohalika manandratra ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny lohalika rehetra hozy izy Jesosy, ny lohalika rehetra dia andohalika. Naiky fa Jesosy Kristy ny mpanjaka. Jesosy ny tompo sy mpanjaka. Amin'izao fotoan'izao ireo olona manerana an'izao tontolo izao, ny firenena rehetra dia ilazan'Andriamanitra, satria Satana efa nibitabitaka hoe mihidy ny fiangonana, satria Satana mibitabitaka hoe very ny zanak'Andriamanitra, satria Satana mibitabitaka hoe very ny firenena, very resy. Dia hozy izy Andriamanitra hoe anangana miaramila, anangana ponina, anangana ny oloko zay iantsona ny anarako ho atsangako ireo oloko ireo eo am'ireo ny antsona ny anarako ireo ho atsangako, dia andohaliko ireo olona ireo. Andohaliko ireo olona ireo dia hivavaka. Fa tsy misy ilana radio zany, tsy misy ilana télé zany, tsy misy ilana ordinateur, fa am'valo ny fotoanantsika. Am'valo ny fotoanantsika dia andohalikitsika maha-kristianina malagasy atsika. Ary hibebakitsika ho an'ny Madagasikara. Hibebakitsika satria zany no andraikitritsika, zany no mampatonga, zany no ampalasa hoe Madagasikara ho taranaka voafidy. Zany. Am'valo, isaky ny am'valo dia tsy hisy tson'olona ho terena, satria tsy hoe zay miposteny amin'ny Facebook ihany no hita, fa zay varavarana amikatona. Eo rehefa am'valo dia atsovy ny zanakao, atsovy ny vadinao, dia atsovy dia mandohalitsika ireo olona, andaotsika andohalika eo anatrehan'Andriamanitra, andaotsika hitady an'Andriamanitra, andaotsika hibebaka, andaotsika anandratra ny anaran'i Jesosy, dia andohalika ny lohalitsika ary anaiky fa Jesosy Kristy no tompo. Jesosy Kristy no tompo. Amin'izao fotoan'izao zany zavatra lazaiko aminareo zany dia miseho any Brezil. Amin'izao fotoan'izao zany zavatra lazaiko aminareo zany dia miseho any Afrika, any Azia, any Singapour. Manerana zao tontolo izao ny fanamasina manery ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Ary eto dia mandefa antso ho an'ny fiangonana, ny mpitarika amin'ny fiangonana, ianao pasteur, tena ianao ny akinan'izany zavatra zany. Ianao ny akinan'izany, raha ianao miteny amin'ny mpino rehetra hoe andaotsika andohalika amin'ny valo, dia mandohalika ny olona. Ianao lehibe ara-panahy, ianao mpitondra, raha ianao olona eo aminao no iantsona ny anaran'Andriamanitra, raha miteny ianao androany andohalika amin'ny malagasy isaky ny amin'ny valo, dia mandohalika amin'ny malagasy. Ary za milaza aminao fa tsy ho ela intsony io, satria manodidina zao tontolo izao, mandohalika ny olona dia mitady an'Andriamanitra. Rehefa mandohalika daholo ny olona ny Fianarantsoa, rehefa mandohalika ny olona ny Tsirabe, mandohalika ny olona ny Ambatondrazaka, mandohalika ny olona ny Antsohi, mandohalika any Amorondava, mandohalika isaky ny amin'ny valo ny olona dia mandohalika. Tsy amin'ny anarana, tsy hevitro fa fantatro tsara hoe zay olona rehetra ny aino fanamasina any Madagasikara dia efa nilazany fanamasina izany zavatra teneniko izany. Fa isika sy ianao samy manana ny toerana ametrahany tompo atsika. Dia androany ohatran'ny hoe meny tompo trompetra, androany meny tompo micro, androany tompoko afaka miteny aminareo. Ary za koa mbola hiteny ihany ho amin'ny mpitondra fanjakana. Raha ianareo tompoko no miteny amin'ny malagasy andaotsika andohalika, Andriamanitra no hitsangana entre ny fitondranareo sy izay mpanenjika anareo.
Andriamanitra no hiaro anareo. Andriamanitra no hiasa eo amin'ny firenena io. Fa andao tsika andohalika tsika anaiky tsika hoe Jesosy rery no tompo sy mpanjaka. Za tompoko anome fotoana anareo amin'ny maha malagasy raha mbola tsy miverina ny tompo, afaka ray volana, afaka herintaona, afaka 10 taona tsy fantatro, fa za andohalika isan'andro, andohalika anome fotoana hoe anjaran'ny lanitra indray zao, anjaran'ny fahefan'Andriamanitra indray zao, anjaran'ny herin'Andriamanitra indray zao, ary ho ampiasain'Andriamanitra amin'izany isika rehetra, tsy amin'ny mampihira fotsiny fa amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Ianao zay ao anatin'ny toerana miafina any amin'ny tsy hitan'ny olona, ianao isaky miangona miaraka amin'ny fianakavianao, ohatrany hoe manome mission anao ako. Raha ohatra ka tsy mandre an'izao zavatra teneniko izao mopera, raha tsy mandre an'izao zavatra teneniko izao pasteur anareo, za tsy hanonona intsony hoe fiangonana zao na fiangonana zao, fa milaza hoe zanak'Andriamanitra ianao dia teneniny mpitondra antsika, teneniny izy hoe misy zavatra nolazain'ny fanamasina ho an'ny olona manerana an'izao tontolo izao, dia tsy diso anjara amin'izany Madagasikara. Tsy diso anjara Madagasikara. Androany ireo olona, raha ianao anisan'ny olona hiantsoana ny anaran'Andriamanitra, raha anisany ianao dia manome fotoana anao ary manainga anao ako. Fa isaky ny andohalika ianao dia fandraisana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ary tsy ho ela intsony ireo olona, tsy ho ela intsony io fa manangana tafika Andriamanitra, dia manangana tafika Andriamanitra ary ny malemy indrindra amintsika, ny malemy no ampiasain'Andriamanitra. Fa tsy resaka intsony hoe fahalalana io tompoko, fa lohalika mandohalika io, dia mivavaka dia milaza fotsiny Jesosy tompon'ny rehetra, Jesosy ny mpanavitra, Jesosy ny mpamonjy. Androany mety hoe hivavaka ianao mandritry ny 2 minitra, mety hoe hivavaka ianao mandritry ny 10 minitra. Raha mbola mivavaka adiny ray ianao dia vao maika tena tahiny Jesosy ianao. Raha mbola afaka mivavaka adiny 3 ianao dia ataovy satria izany no andrasan'Andriamanitra amintsika. Ny andraikitra apetraky ny tompo amintsika dia mihoatra noho ny mpitondra fanjakana, mihoatra lavitra, satria ny foko, ny lohalikako no hiakinany hoe hiakatra Madagasikara sa tsy hiakatra. Zay ireo olona manome fotoana anareo ako dia voizo any amin'ny fiangonanareo, voizo any amin'ny faritra misy anareo, teneny hoe Jesosy no niteny tamiko. Ny feon'ny fanamasina inoana fa tsy ny feon-drijana solondraibe. Teneno hoe feon'ny fanamasina milaza hoe manerana an'izao tontolo izao mandohalika zay mino rehetra, zay matoky rehetra dia ho ampiasain'Andriamanitra ny amin'izany. Dia milaza ihany koa ho an'ny mpitondra fanjakana zay efa mijoro eo anatrehan'Andriamanitra. Raha nareo tompoko, raha nareo no milaza amin'ny olona eo andaontsika andohalika, dia andohalika ny olona. Vavaka, ianao Jesosy ny tompo ny fikasana rehetra. Ianao Jesosy no mametraka ny tetika, ianao Jesosy no manamboatra ny fikasana ao am-pon'ny olona tsirairay avy. Androany Jesosy dia fatorako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanahy mahery amin'ity firenena ity. Fatorako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanahy mahery. Resy potipotika no ny herin'ny rany Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy no anambarako fa firenena voafidy Madagasikara. Amin'ny anaran'i Jesosy no anambarako fa taranaka voafidy ny taranaka malagasy. Ary ny taranaka voafidy na iza izy dia andohalika. Ilaza fa Jesosy Kristy rery ny lalana sy fiainana ary fahamarinana. Andohalika izay ary anandratra amin'ny alalan'ny fonay. Anandratra izay amin'ny alalan'ny vavanay. Anandratra izay amin'ny alalan'ny lohalika ay. Manome fotoana izay Jesosy hoe azonao ampiasaina izay. Azonao ampiasaina ny tsirairay avy. Apetrako aminao Jesosy ny fikasana
ho an'ny tsirairay avy mba ho reny ny mpitarika rehetra zany zavatra avy amin'ny fananao masina izany. Mba ho reny ny mpaminany zany Jesosy, mba ho reny ny mpampianatra, mba ho reny ny dokotera, mba ho reny ny evangelista rehetra, ny evangelista rehetra, zay rehetra olona ampiasain'Andriamanitra ny mpampianatra. Mba handrehan'izany Jesosy, ary ilaza, ary ampiasa azy, amaizy azy Jesosy. Androany Jesosy dia misaotra anao satria nomenao fotoana izay afaka mandre, nomenao sofina izay afaka mandre, dia nomenao fo izay ahafahanay mahalala. Androany izay Jesosy dia te hametraka aminao i Madagasikara, ny zanaky ny malagasy rehetra, ny mahamalagasy anay, satria ianao Jesosy no mifidy anay, ianao no miantso anay. Androany Jesosy dia raisinay ny andraikitray, satria tompona andraikitra 100 isan-jato azy Jesosy. Tompona andraikitra 100 isan-jato ahy eo amin'ny fiainan'ny firenena sy eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misaotra Jesosy no nahafahana milaza ny Hafatra dia apetrako aminao ny safidy ny tsirairay avy. Mba hisafidy fiainana Jesosy fa tsy hisafidy fahafatesana. Amen. Amen zareo. Tainy tomponareo dia miainga mafy be mihitsy zao fotoana iainantsika izao. Tena miainga mafy be mihitsy. Za mino hoe mbola hiasa sy hanao zavatra ny tompo mandritra nyity 3 andro ity. Dia tena voizo izay zavatra izay fa avy amin'Andriamanitra. Manome fotoana anareo raha mbola kristianina nareo, raha mbola zanak'Andriamanitra nareo dia hivavaka tsika isaky ny amin'ny valo. Manome fotoana anareo zoky ray aman-dreny mpitarika isaky ny amin'ny valontsika, andohalika tsika dia hanandratra dia hilaza hoe Jesosy Kristy no tompo sy mpanjaka fiainana, lalana, fahamarinana. Tainy Jesosy zareo.